Pasteur, mpitandrina, mpiandry, titre vesa asa. Ampifaliana no iarako aminao ato anatin'izao fandarana fantariny marina izao a. Izay no hevitra ifampizanana aminao amin'ity androany ity hoe pasteur, mpitandrina, mpiandry, titre vesa asa dia mazava ho azy fa tsy titre ilay izy fa asa. Zany hoe tena asa, ny asa nahafantarana ny maha-mpitandrina sy maha-pasteur, maha-mpiandry ny olona anankiray. Ireo anankitelo ireo moa dia zavatra mitovy ihany ireo amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe berger. Zavatra anankiray ihany zany zavatra ambaran'ireo voambolana anankitelo ireo ary mitovy ny anjara andraikitra, mitovy ihany ny asan'ireo. Dia ny fiandrasana ondry izay nitovizan'ilay izy. Dia eo indrindra no tiana resana ao anatin'ilay izy hoe ny mampitarika, mampiandry, mampiandry, maha-pasteur ny olona anankiray dia tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe mampamana ny ondry, mamana ny ondry isaky ny fotoam-bavaka izay, fa be dia be mihitsy ny anjara andraikitra ny mpitandrina na ny mpiandry anankiray. Anisan'izany dia ny fiarovana ny ondry. Ny mpitandrina dia na ny mpiandry no miaro ny ondry, satria ny ondry dia biby tsy manana défense. Eto indray zany ny ondry dia tsy iza fa ny mpino kristianina rehetrarehetra izay efa manana ny Jesosy dia hoaran'i Jesosy tahaka ny ondry, ary isika dia hoaran'Andriamanitra tahaka ny ondry. Jesosy moa ilay mpiandry ondry lehibe, fa Jesosy koa dia nanelaka mpiandry maro mba hiandry ny ondriny izy dia tsy iza fa reny mpanompon'Andriamanitra, reny pasteur, reny mpiandry, reny mpitandrina ireny dia olona nantsoin'Andriamanitra dia nirahana hiandry ny ondrin'Andriamanitra. Dia ny ondry zany dia ny kristianina rehetrarehetra izay manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ary ao anatin'ity fandarana ity dia ho fantatra anao amin'ny mampitandrina anao ny anjara andraikitra, tsy hoe ny ampafantatra an'izay ihany fa ho fantatry ny ondry ihany koa ny amin'ny maha-ondry anazy ihany koa hoe manana mpiandry marina ve izy amin'izay resaka fiandrasana ondry izay. Dia voalohany zany tsy mijanona amin'ny hoe famahanana ny ondry isaky ny fotoam-bavaka ihany ny maha-mpiandry ondry, fa ny mpiandry ondry koa dia natao hiaro ny ondry. Ny ondry dia biby izay tsy manana système de défense hafa ankoatry ny mpiandry anazy. Tsy afaka miaro ny tenany amin'ny ambodia, amin'ny liona sy ny bera sy ny biby maro samihafa ny ondry, fa ny mpiandry azy ihany no tena fiarovana ngeza-be ho anazy. Zany hoe ny ondry zany amin'ny maha-ondry anao koa zany dia raiso ny toeranao. Ny ondry dia afaka se sentir confortable, afaka se sentir en sécurité izy rehefa manana mpiandry. Zay zany nahafantarina hoe manana mpiandry ianao afaka se sentir en sécurité ny ara-panahinao. Dia amin'ny maha-mpiandry ny mpitandrina anankiray indray izy dia manolotra ny ainy mihitsy izy mba hiady amin'ireo ambodia, hiady amin'ireo biby izay te hamiravira ny ondriny. Zay no mampiavaka ny mpiandry, ary zay nahafantarana ny tena mpiandry ao amin'ny Jaona 10 Jesosy dia manambara an'izay hoe ny mpiandry tsara ozy izy dia tsy mandositra rehefa tonga ny ambodia, fa miaro ny ainy ondriny izy, miady amin'ny biby izy mba hiaro ny ondriny. Ohatr'izany Davida, nisy fotoana nisy bera nihinana naka an'ilay zanak'ondry, dia nisy fotoana koa nisy liona, fa ny andivan'ny Davida avokoa ny bera sy ny liona, satria Davida dia mpiandry tsara. Davida dia mpiandry tsara. Dia ohatr'izay koa sika rehefa mpiandry tsara dia tsy mandositra sika, tsy manahaka ny ondriny ny mpiandry tsara, fa miady ho an'ny ondriny izy, miahy ny ondriny izy. Mpiandry ny mpitandrina dia natao ihany koa hitari-dalana na hoe diriger an'ireo ondry ireo. Ny ondry dia tsy mahafantatra lalakale rehefa tsisy mpiandry. Zay ilay hoe miaka ny ondry, lasa tsy fantany izay tokony alehany, tsy fantana tokony à gauche na à droite, fa rehefa misy mpiandry ny ondry anankiray dia mahafantatra ny direction hoe zao indray ny zavatra atao, ary indray ny lalakale, zao indray ny fitariana atao. Izay zany ny anjara andraikitry ny mpiandry ondry anankiray. Ary izay ihany koa nahafantarina hoe manana mpiandry ianao, maha-ondry ianao, misy midiriger ianao hoe makaria, zao indray ny atao dia mivily akavanana indray, mivily akavia indray. Zay koa zany ny ahafantaranao amin'ny maha-ondry ianao fa manana mpiandry ianao. Anisan'ny toetry ny mpiandry ihany koa dia mikarakara ny ondry mba ho salama tsara, mba hitombo tsara.
be deaibe moa ny fikarakarana afaka atao amin'izay anisan'izany ohatra manety volo ny ondry rehefa matevina be le volo. Anisan'izany koa ohatra ny rehefa sendra ohatra hoe folaka ny tongotra n'le ondry dia jabon'le mpiandry anazy. Anisan'izany koa ohatra hoe rehefa maditra le ondry dia ahitsy izy kapohana amin'ny tena izy sy ny ohatran'izany. Izany hoe ny tiana tenenao anatin'izay indray dia zao hoe ny mpiandry dia samy manitsy ny ondriny mananatra ny ondriny mampahery ny ondriny ihany koa izy fa indrindraindrindra le hoe manitsy ny tena mpiandry ondry dia manitsy ny ondriny rehefa misy zavatra tsy mety ataony ondry satria ny ondry dia tsy mahafantatra tsara ny zavatra tokony ataony izy fa izay indrindra ny ilaina ny mpiandry mba anitsy ny ondry. Ny afantaranao koa zany amin'ny maha-ondry ianao fa manana mpiandry ianao dia misy olona ve le mpiandry ianao ve tena samy manitsy ianao amin'izay zavatra tsy mety ataonao, ny mpiandry ianao ve tena samy mananatra anao rehefa misy fahadisoana ataonao sa tsy sa. Zay ny afantaranao hoe manana mpiandry marina ianao amin'ny maha-ondry ianao. Dia amin'ny maha-ondry indray no resahako eto, amin'ny maha-ondry ianao ny afantarana ny ondry ny afantarana ny ondry anankiray ny ondry moa dia biby miavaka satria biby izy zany dia biby malefaka, biby mora izy, tsy mitovy amin'ny osy tsy mitovy amin'ny biby hafa fa ny ondry dia manaraka. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny amin'ny Jaona 7 hoe ny ondry kosa izy dia mihaino ny feoko. Ny afantarana koa zany fa tena ondry marina ianao io dia mihaino ny feon'ny mpitarika anao ianao, manaraka ny feon'ny mpitarika anao ianao, tsy manotra ny mpitarika anao ianao. Zay ny afantarana hoe ondry tsara ianao, zay ny afantarana hoe tena ondry ianao. Fa ny olona zay manotra ny mpitarika anazy ny olona zay tsy manaiky ny mpitarika anazy ny olona zay tsy manaiky tarihana dia tsy ondry zany fa mety biby hafa, mety hoe osy ngamba. Fa ny ondry dia biby manaiky hoentina, manaiky ahitsy manaiky hoe tezan'ny mpiandry anazy izy manaiky ho tarihana ihany koa izy izay ny afantarana hoe tena ondry marina ianao. Ka ny ondry dia mila manana mpiandry. Ny ondry tsy afaka miandry tena, zay mahatonga antsika tsy maintsy makany am-piangonana ary mila manaiky sika mba hisy olona hitandrina antsika, hitandrina ny fanahintsika satria raha isika dia tsy afaka mitandrina ny fanahintsika. Tsy misy ondry miandry tena izany fa ny ondry dia mila mpiandry, mila mpitandrina ny fanahiny izy. Dia ohatr'izay tsika tsy raharay avy, zay le tsy mampetiny hoe zay mijanona ty an-trano dia zay mivavaka ty an-trano dia zay tena atao. Fa mila ianao misy olona manam-pahefana ny fanahinao misy olona mitarika ny fanahinao misy olona mivavaka ho an'ny fanahinao misy olona manolo-tsainanao misy olona manitsy ianao rehefa mandeha ao anatin'ny lalan-diso ianao mampahery ianao rehefa reraka ianao manangana anao rehefa lava ianao. Zay ny afantarana hoe ondry ianao ary zay ihany koa mahakasika ny toetry ny mpiandry ondry. Izay koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia misaotra betsaka aminao nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa dia tahiny Jesosy.